And we ought to give a more earnest heed to these things which we heard, lest any time we let them slip. Afatra nytorininy mpaminany William Marion Branham mikasika ny boky ny Hebreo toko faharoa laharana voalohany ny alahady fa 5 Aogositra 1770 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. It sure was. How about Elijah setting up on top of the mountain? Iza nanatrika an'ilay fampianarana ka faly tamin'ilay eny ny boky voalohany amin'ny Hebreo nataon'ny Paoly io hitantsika zany na hoe inotsika la ny hevitra ny teolojiana tsy fantatra izy ireo fotsiny hoe ahoana na hoe iza nanoratra an'io nefa inoko fa zay rehetra manana fahaiza mamantatra ara-panahy kely dia ahita fa Paoly io zany ny noho ny akamaroan'ireo mpanoratra hoe Paoly io ary ny fomba nanaovany ny toko voalohany hitantsika fa fanandratana ny tompo Jesosy nisy teo. Toy inona ny namelarany tsara an'io ka naseho any atrany amin'ilay fahatsapana nandalovany teny amin'ny lalana ho an'ny Damaskosy. Eny Paoly de tena teolojianina tamin'ny voalohany, nampianarina teo ambanin'ny Gamaliely izy izay isan'ireo mpampianatra tsara indrindra tamin'io andro io ary lalitsaina sy manampahaizana izy sady mpandalina fatratra ny Baiboly. Ary izao no hitako eo rehefa teny amin'ny lalany ho an'ny Damaskosy izy mitondra taratasy tao am-posiny isamborana an'ireo rehetra zay teo amin'ilay filazantsara voatahatony ny fanao fahin'ireo nefa tsopora lehilahy saingy ninokatrany fa hatramin'ny nahitany Paoly ny fahafatesany Stefana ataoko fa tsy maintsy nandona azy mafy zany raha indro izy fa nanaiky ny nahafatesany Stefana ary niazona ny akanjon'ireo izay nitora-bato azy. Paoly ary de meloka noho ny rany Stefana ary niaiky izy ka nilaza hoe tsy mendrika akory hoy izy satria nandatsaka ny ranony ny marotsoranao Stefana satria nanatry maso an'io izy ary raha vao manatry maso zavatra iray ianareo de meloka toy ny hoe nandray anjara tamin'io ihany koa raha manatry maso sika ka manao hoe tsy tokony nanao an'izao izy reo an'izao sy zao tandremo zay lazainareo satria meloka arak'ilay fomba hitsaranareo azy ihany ianareo. Raha tsy vitanareo ny aka fanapa-kevitra dia aza milaza ninninona avelao io fotsiny zany koa raha milaza tena ho kristianina ianareo de tompona andraikitra. Hitanareo tompona andraikitra ianareo amin'ny maha-kristianina ka tsy maintsy miaina araka zany ary rehefa mampanantena zavatra ao amin'ny Baiboly Andriamanitra mahita lehilahy eo amin'ny siza misy kodia rehefa nanome fampanantenana Andriamanitra de tompona andraikitra ny amin'ny fampanantenana io izy raha tsy taterahany zany. Tompona andraikitra Andriamanitra rehefa nampanantena ary tompona andraikitra ny soratra masina mandra-pataterahany. Hitanareo eo izy reny tony ny fanambarana nataon'Andriamanitra ary tsy maintsy tateraka io raha tsy zany de tompona andraikitra Andriamanitra. Hitanareo koa Paoly ary noho izy mpampianatra ka teny amin'ny lalany ho an'ny Damaskosy tamin'io andro io nandidina ny tao vovonana teo ataoko fa zay nisy hazavana lehibe nanjelanjelatra avy tany an-danitra ka nanajamba azy de lavy tamin'ny tany izy ary nolazainy fa tiano hofantarina hoe izy io nilaza izy fa nisy feo ny teny nanao hoe risoly nahoana ianao no manenjika ataoko fa nitoko favalo amin'ny asy zany hoy izy iza moa ianao izay enjeko de namaly ilay feo nanao hoe za no Jesosy za no Jesosy ary sarotra aminao ny anipaka ny fanondronana. Ka inona ary Jesosy teo? Jesosy izy teo ray azavana lehibe raha nitaratra namirapiratra. Eny mba hampairezana antsika sy orenana tsara ny eto ahoana no nahazavana azy nefa lehilahy iray eny tsy nisy andiana miaramila niaraka tamin'ny Paoly reo mpiambina ny tempoly nidina teny isambotra azy ireo. Paoly ny kapiteny mpitarika ary nidina teny izy ireo mba hisambotra an'ireo olon'ireo noho ny fitoriteny nataony sy ny sisa ary noho ny fivavahany izay nampitoetra ny fanantenana tao aminy. Nefa eto indro Jesosy teo fa azavana lehibe. Eny raha tsaronareo tany am-piandohana de fa azavana Jesosy fa Jesosy lay logos nivoaka avy amin'Andriamanitra ary izy teo lay anjely ny fanaikena nitarika ny zanak'Israely tany an'efitra. Izy teo lay andriafo
no jereny izy ireo ary izy teo ary fony izy tetỳ tany dia ozy avy amin'Andriamanitra aho ary iverina amin'Andriamanitra koa raha avy amin'ny andriafo no ny aviany ho lehilahy iray raha niverina teo amin'izay na izy azy izy dia niverina ho azavany indray zany ary zay no na izy azy fony nahita azy Paoly azavany izy eny re miaramila rehetra eo zay niaraka tamin'ny Paoly dia tsy nahita n'ilay azavana ka mety misy ary ve no hoe mahita an'iny anankiray fa ny hafa tsy hahita zany azo antoka eny ary izy Paoly dia nahita an'io fa ny ambiny tsy nahita n'ilay azavana eny fony tao an-tranomaiziny Petera hitantsika eo fa tonga tao am-ponjy io azavana io ka nanoka baravarana ary izy dia io azavana io no nanajamba ny mpiambina sisa rehetra raha indry fa nivoaka izy ireo lasy Petera ary rehefa tonga teo am-baravarana izy dia nisokatra ho azy zany moramora dia nikatona tao arina avy tany amin'ny fonjanatiny tafavoaka taty ivelan'ny vavahady izy nisokatra ho azy zany dia nikatona moramora dia nandeha teo amin'ilay lalatsifitra izy nivoaka teny amin'ny arabe tao an-tanàna dia nikosomaso izy toy manao hoe nanofo ve aho tsy fantany zay nitranga kanefa lay anjeliny tompo lay anjely ray ihany zay andriafo nitaridalana any Mosesy teo an-dranomasina ka nampisaraka an'io ary ny ranomasina maty ny ranomasina mena dia lasa rindrina tamin'ny andaniny roa ary niampitany Israely ary rehefa tonga teo amin'ilay Jordana mandifotra izy ireo dia tsy nanao ny tena nohita izy teo anefa izy satria nisokafany tsotro zao io fa namaky teo izy ireo ny aprily fo nitondraky ny rano ny lemaka fa noazony ny lohataona ary noazony ny tsitsonika ny ranomandry satria nitsahatra tsy niahavo zany ka tsy nikorina tsotro zao zany ny Jehovatsika zany ny Jesosy tompontsika tsy nikorina tsotro zao io dia niampita tamin'ny tany maina izy ireo eny nampananten'Andriamanitra fa ihany aminy ka dia voatery nanatanteraka ny fampanantenana izy eny nahafantatra andreo zavatra ireo Paoly ka ny nahalalany an'io no nananany tombontsoa satria niresaka ny vantana tamin'ny Paoly Andriamanitra tsy niresaka tamin'ireo miaramila niaraka taminy izy Paoly ihany no niresahany eny rehefa nidina ny anjelin'ny tompo tamin'ny endrika kitana dia nisy an'ireo mpizaha-kitana reo olon-kendry avy tany andiaha tamin'izany nahitany an'io kitana io ka nanarahany an'izany amanjatony kilometatra ary nandalo teo ambonin'ny tompo fitiliana rehetra zany satria ny kitana no nahalalana ny fotoana ary tsy nisy nahita an'io kitana io afa-tsy ny olon-kendry tsy mampietsi-po anareo ve zany avy eo hitanareo fa tsy mifampiraraha amin'ireo rafi-pivavahana Andriamanitra tsy mifampiraraha amin'ny vondron'olona izy isambatan'olona no ifampiraraha iny manambara ny teniny amin'ny isambatan'olona izy ary eto raha milaza zao tsy mahalala ny foko Andriamanitra ary tsy ho manokana no itenenako an'izao ka idera-tena eny ny hoe ampiditra ny tena keo fa zao fantatra reo moa fa io Andriamanitra teo ihany io Jesosy teo ihany no miaraka amintsika amin'ity maraina ity fantatra reo moa fa mahatsapa zavatra kely ny tsiraray aminareo amin'izao fotoana zao hoe eto izy ary zany nanao zavatra ho antsika izy tamin'izao andro zao zay tsy nataony tamin'ireo andro hafa azo sary izy tamin'izao andro zao ananantsika miantony etsimitsy zany hitanareo lay andriafo lay tompo Jesosy teo ihany jereo ny fomba fiasany ankehitriny raha izy lay tompo Jesosy teo dia hanao zavatra mitovy ihany izy satria hoy ny baiboly izy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrak'izay eny talohan'izay mety ho nanambarany Paoly amin'io na marina io na tsy nidina nakany Egypte izy aloha ary nandany 3 taona mba ahitany raha araka ny soratra masina zany na tsy efa fantatrareo ve zany taoriny ny ovan'ny Paoly fo nakany Egypta 3 taona izy nitoetra teo izy ka teo ny nalalany an'io fahendrena lehibe io eny tsy hoe misy fampitahana ataoko akory fa omeko anareo fotsiny maha tsy miova ny fany masina
eny ny fiangonako eto dia mahatsiaro fa taona maro lasa zay rehefa niseho io anjely io mba aneo zavatra maro somary nila profo kely amin'io ny tenako fantatrareo rehetra zany de ianareo efa ela teto ianareo raha mariny zany atsakano ny tanana raha efa rinareo jereo tazano ny fiangonana de reo efa ela teto hitanareo nila profo aho satria mpitoro teny maro no nilaza tamiko fa avy amin'ny devoly io ary to ninoko zany nefa niandry tsy tiako ny resaka ny amin'io nefa isarana ny anaran'ny tompo ndray alina tam'izay nidiny izy nisy anjely ka nanambarany io araka ny soratra masina ny naizy azy ary rehefa hitako tao amin'ny soratra masina zany de nanelany io nanerana zao tontolo zao no nataoko niafatra avy amin'io no nivoahany Oral Roberts, Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks sy ny sisa hitanareo afatra ho an'ny vahoaka zany fa Jesosy tsy miova omaly io ary mandrakizay araka ny soratra masina zany tsy miova izy tsy miova ny ataony tsy miova izy ary tsy miova ny asany tsy miova ny fanehoany tena ary eto izy zao maray zao tsy miova eny mety mahita azy sika mety tsy mahita azy fa nahoana matsapa zavatra sika amin'izao fotoana zao fa eto izy eny hitantsika eto fa Paoly teo amin'ny fahatsapany io ary tamina noratany andreo epistily reo ny akamarony zany dia avy tao aponjy no nampitahainy ny testamenta taloha ny vaovao eny tsarofo fa lay mpanoratra farany tam'ty baiboly ty no nitsindrimandry no nidinan'Andriamanitra ka nanambarany taminy hoe raha misy manampy zavatra am'izany na manesitra zavatra am'izany de sorona ny anjarany amin'ny bokon'ny fiainana ny azy ka de no rarany sika ny tsy hanampy zavatra am'izany tsy maintsy mijanona toza maizy azy io tsy tokony ampiana zavatra zany ary tsy maintsy tehirisitsika mafy zay rehetra ao amin'io tsy mila n'izay akoatra zany ary tsy mila n'izay latsaky zany fa zay lazay ny any no tadiaviko eny ty bokyny Hebreo ty ny antony safidianako an'io zao no antony zao zavatra zao no ty taratasy ty ary lala Branham malala sy ny sisa ary za tiatsika nijanona amin'ny teny eny ny toko voalohany dia fanandratana an Jesosy ka izy no tena resahany eo ary namela atsika nalala Paoly tamin'iny ariviny fa izy lay lehibe nisy tany am-piandohany ary hitatsika tam'izany fa tsy afakory izy fa Melkizedeka lay mpanjakany Salema lay lehibe eo amin'ny toko fahafito ary eto any maraina manatona azy amin'ny lafiny hafa sika fomba fijery hafa manomboka amin'ny toko faharoa eny taorininy nanomezany Paoly atsika an'io afatra lehibe sy mahatalanjon'io tamin'ny nanandratany an Jesosy hoe fanade ny anjely azy ananompo azy ary ataoko fa ny miseho ohatra hoe ny tany toinona ny fahanterany fa malina n'io tony fitafina izy ka ho levony zany fa ianao no maharitra ary eo amin'ny toko faharoa any andiny faharoa ataoko fa zao ny eo nampitenenany tamitsika ny zanany tam'izao andro zao ary jereo tamin'ny andro samihafa ary tamin'ny fanao samihafa no nitenenany tamin'ny alalan'ny mpaminany nandalovantsika zany ary hitatsika teo na izy andreo mpaminany sy ny amin'ny fomba nampitondran'Andriamanitra ny hafany tamin'ny alalan'ny mpaminany fa am'izao andro faran'izao no nitenenany tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy tamin'ny fany masina niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany izy teo de niverina sika ka nahita teo fa reo mpaminany rehetra eo de nanana ny fanahany Kristy tao aminy niverina tany amin'ny Josefy sika ary nahita teo fa namoaka tanteraka ny endry Kristy izy niverina tany amin'ny Josefy sika ary nahita fa namoaka tanteraka ny endry Kristy izy de nidina hatrany sika hatramin'ny Davida azy rehefa nandany Davida Jerosalema tsy fatany ny antony fa niakatra teny amin'ny avoana izy ary nitodika anjery teo amin'ny tendrombohitra Oliva ary nitomany ny amin'ny Jerosalema noho izy nolavina 700 taona taoriny zany lay zanaky Davida no nilavina tsy ho mpanjaka tao Jerosalema ary nipetraka teo amin'io avoana io ihany ka nitomany ny fanahany Kristy mifampiraraha misy-batan'olona eny atomboko Paoly amin'ny filazana hoe ary amin'izany dia tokony ho tandrematsika mafimafy kokoa zay zavatra efa arentsika toko faharoa ny eto manomboka sika ary amin'izany dia tokony ho tandrematsika mafimafy kokoa zay efa rentsika fandrao indosina hialaniny sika Andriamanitra ny ampiditra an'izao tsara
in this tabernacle this am'izay morning. eto amin'ity tabernakle ty anio maraina. I pray the Holy Spirit will Mangataka aho ny andetehany fany masina zany lalina indrindra ao am-ponareo. we ought to give the most Tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay efa retsika. what type of people ought Karazan'olona we to be tokony hanao ahoana mo isika when we see the raha hitatsika fa lahy Jehova lehibe come down and do no the things midina that sy he manao does. andro zavatra ataony, See him compare ary ny fahitana fa mifanitsy amin'ny soratra masina rehetra zany ka hoe fahamarinana izy ireo, nefa mipetraka eo fotsiny sika toy ny warts on a nofokazo eo amin'ny vatakazo indraindray, and just so ary tena to tsy miraharaha. we ought to be Tokony ho busy sahirana every sika minute isa minitra trying to get people to hiezaka Christ. hitondra olona ho an'ny Kristy. We ought to be Tokony ho lively soon. vato velona sika, We should never be tsy tokony ho slothful kambe like we are. tony maizy atsika mihitsy. Aketo am-piangonana sika And we'll see ary the Lord ahita ny Tompo Jesosy manao zavatra our blessings na in such na a way. mitahantsika amin'ny fomba miavaka. And then we Avy eo anefa we'll sika go back and say, hivokeny hanao hoe tena fivoriana mahafinaritra. now the preaching of Eny the ny word fitoriana ny we teny enjoy mahafaly it, antsika but zany, that's not saingy the tsy zany ny main tena thing. zava-dehibe. That's not- we Zany should not worship tsy the tokony Lord aoriana ny as fitoriana ny we teny ihany no ankalazantsika ny Tompo toy ny efa fanaontsika hoe mankalaza azy fotsiny. That's wonderful. Mahafinaritra zany. But we should worship Fa him tokony ankalaza azy sika amin'ny ora rehetra eo amin'ny fiainantsika. when we're Rehefa ny ampiasany sika dia tokony ankalaza azy. every time the Isaky ny opportunity misy fahafahana anaovantsika an'izany, ankalazaony Tompo amin'ny fijoroana ny vavolombelona ny aminy. if you see Raha hitanareo ianareo ramatoa eto, raha misy vehivavy hitanareo ao anaty fahadisoana dia ankalazaony Tompo amin'ny fanatonana azy ary teneny hoe raha vavy misy fiainana tsara kokoa noho izao. you men at your work, Ry lehilahy any ampiasanareo, raha mandray olona manononona foana ny anaran'ny Tompo ianareo get a dia raha roty ny anjara kanesana eo amin'ny moramora ary raiso ny tanany kalazao hoe ho anao misy fiainana tsara kokoa noho izao. you shouldn't use Tsy tokony those words. ampiasa an'ireo tenireo ianao And tell him in a ary ambarao azy amin'ny fahalemem-pana sy ny famorana. Zany rehetra zany is a worship. dia fankalazana. And when we see someone Ary rehefa mahita olona marary sika and the doctor ka milaza ny dokotera fa tsy misy azo atao intsony, dia tokony hiderahan'ny Tompo sika amin'ny filazana aminy hoe misy an'ilay Andriamanitra ny lanitra izay mamaly vavaka. and then when we see Avy eo rehefa hitantsika mitranga ireo zavatra ireo ka tena maro ny zavatra hitantsika mitranga, we should never let dia these tsy tokony things avelantsika slip. hiala amintsika mihitsy ireo zavatra ireo. We just let it go Na through our avelantsika fingers. nibonisatra teo amin'ny ratsan-tanantsika That's what's the fotsiny io. matter with the great Pentecostal Zany ny olana eo amin'ilay church fiangonana pentekotista lehibe ankehitriny. They've left the Na very velany cream bonisatra of tamin'ny the ratsan-tanany crop tsara in their indrindra fingers. tamin'ny vokatra azo, When they had it in their nefa hands. teo ampelantanana io. But look what they've Kanefa done. jereo no nataon'izy ireo. They've done like the Toy ny rest of nataon'ny the fiangonana churches. hafa rehetra They've ihany done nataony everything. ny hazakazaka nanaraka ny fidinana ny lalany kory izy ireo karinga na lalany kaina karingana tamin'ny fidinany kory. They've Nanao organized rafitra izy ireo instead of having raha a tokony brotherhood anana firalaina where we could all zay be ahafahantsika one. rehetra ho iray, dia nanao ny tenany ho rafitra izy. Made little Nanangana an'ireo rafitra kely sy isma kely dia nirona avy amin'izany ka nandrava fotsiny ny firalaina. And if you don't Ary raha tsy mitandrina ianareo, ny batista sy ny presbiteriana no hitsompina an'io. because God's able to Satria be Andriamanitra mahay strong manangana to zanaka ho an'i raise Abrahama avy amin'reto vato reto. And we Ary navelantsika ny bonisatra ny ala teo an-tanantsika zany no sika tafasaraka. how did the Indians Ahoana ny alan'ity firenen'ity teo amin'ireo andianina ka lasa ny fotsy-oditra because they were noho izy ireo nisaratsaraka. if they'd make one Raha nanao vondrona lehibe niara-nanojy izy ireo, saingy izy samy izy indray no niady, mety ho niazona ny taniny izy ireo raha samy tonga teo. how are we going to lose it? Ahoana no avery an'izany eo amintsika noho isika misaratsaraka. How are we lose Ny our fomba avery ny experience fahatsapatsika with God amin'Andriamanitra dia noho ny fisarana eo anivontsika. set up one and call Nanorona anankiray isika ary nantsony hoe ny metodista fa ity batista ary ity assemblée ary ty unitera ary ty zavatra hafa toy izao ny église de Dieu ny nazerianina ny mpivahiny masina no sarasarahantsika ny tenany Kristy. we should never be Tsy tokony divided. ho nisaraka mihitsy sika. We might differ in ideas, Mety but tsy let's mitovy be ny hevitra fa apart. aoko sika hiavana por rahalahy. God wants us to be Tian'Andriamanitra ho united in toza our azy sika, church. mato an'ny fiangonan'Andriamanitra manontolo izy. Ary tsy tiantsika no tafasaraka. Eny, tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay farentsika. Fandrao hidosona hiala aminy sika. For if the Fa words raha spoken mafy by ny angels teny were zay dead. nampilazaina ny anjely. You hear? Enonareo ve zany? If the words Raha ny spoken teny by the nampilazaina angels, ny anjely. now angel is Eny, the ny message. anjely dia iraka.
Ny teny hoe anjely dia midika ho iraka raha eto am-pandalovana tao amin'ilay boky voalohany teo. Andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ny razana fahiny tamin'ny mpaminany. Zany no irak'Andriamanitra. Fa izy ireo no irak'Andriamanitra, anjelin'Andriamanitra izy ireo. Ny iraka dia anjely, na ny anjely dia iraka raha ny marina. Iraka. Ianareo dia iraka amin'ity marain'ity. Ianareo dia iraka mitondra vaovao tsara na iraka mitondra vaovao ratsy. Tsy tsara ve zany? Ny fahalalana fa ambasadora ne sika, hoe anjely sika, mpitondra ny afatry ny fitsanganana. Ary sika no irak'Andriamanitra ho an'ity tontolo fenoto ity, hoe velona Kristy. Ato am-potsika velona izy, ato amin'ny fanahintsika velona izy. Fa izy no manala antsika avy amin'ny fiainana marikoriko sy feno fahotana, ary manandratra antsika ka manome antsika aleloia ao amin'ny fanahintsika, ka mahatonga antsika ho famorona baovao. Isika dia iraka anjeliny fanekena. Mahafinaritra re zany. Ary eto tao amin'ny testamenta taloha, raha mafy ny teny zay nampilazaina ny anjely, io zavatra io ary dia nilaina ho marina. Tao amin'ny testamenta talohan'ny nahafahan'ny tenin'ny mpaminany ray avoaka ho an'ny rehetra, dia tsy maintsy nodiniana sy ny profony zany. Tsy namelan'io handeha toy izao fotsiny izy ireo toy ny ankehitriny. Mivoakeny fotsiny izy ireo miaraka amin'ny karazana fahatsapany ivelany na toy izany. Voninahitra an'Andriamanitra zao ilay izy. Manao fahatsoana ianareo. Nilaza ny Baiboly hoe amin'ny andro farany akatahaka ny kristianisma ny devoly tena anakaiky, ka mitaka mihitsy ny olom-bo fidy raha azo atao. Marina zany. No zany tsy maintsy zahantsika toetra io. Ary ahoana ny zany izy ireo toetran'io tamin'ny andro teo amin'ny Orima sy Tomima, ny sarotratra ny Arona, zay nisy an'ireo vato reo teo aminy, robina, jaspi, diamondra, perla, safira, reo vato rehetra reo zay naneo ny faterahan'ireo patriarika 12 reo no teo amin'ny sarotratra ny Arona. Ary rehefa nisy mpaminany naminany ka namirapiratra teo amin'izany io hazavana masina io, dia Andriamanitra nanao hoe io ny fahamarinana. Nefa na dia tena izy toy inona aza ny endriny, raha tsy nirehitra teo amin'izany io dia tsy fahamarinana. Koa teo amin'ny fisoronana ary Orima sy Tomima io. Fa ty Baiboly ty no Orima sy Tomima an'Andriamanitra ankehitriny. Ary rehefa misy mpaminany maminany, tsy maintsy mamirapiratra tanteraka eo amin'ny Baiboly zany. Eo, Andriamanitra no miteny, dia midina izy ary mana-pirofan'io. Toy inona no ahafahako manome voninahitra an'Andriamanitra an'io. Mieritreritra ao an'ilay alady maraina iny tahaka izao raha nandao ny tabernakla, fa antomany nareo vahoaka ary nangataka tamiko mba tsy handeha. Nefa tamin'izay dia nitorony amin'ny Davida sy Goliata. Ary ny fomba hiatrehanan'io tontolo mangatsika sy tsy miraika io, izay milaza fefalasa ny andro fagagana. Oya, misy goavam-be iray eo. Fa raha vao vitatsika ny hamono azy io, dia azo herim-po ny hafa rehetra. Ary nomeny tompo zany. Avy eo nisy an'io Oral Roberts sy Jaggers sy ny sisa nanatsoka sabatra, dia niady nandroaka ny favalo teto amin'ny tany sika, nanakombona ny vavany. Tsy afaka ilaza izy ireo fa tsy misy ny fagagana satria efa eo zany. Azo antoka. Ny tenin'Andriamanitra dia mandrakizay, namiratra teo amin'ny Orima zany, namiratra teo amin'ny teny, fa io no Orima sy Tomimany. Ary rehefa namiratra teo amin'io zany, dia tena izy. Fa ho an'izay rehetra manan-javatra ilaina, raha mpanoty ianareo, ka te hafantatra ny fomba azahoana famonjena, minoa an Jesosy Kristy Tompo. Amin'izao andro izao, betsaka tokoa ny zavatra saina ataon'ny olona. Mila mamadika pejy vaovao hoe mila manao zao sy zato mba ho voavotsy. Tsaroko ilay mpianatra ranomasina natao Filipi, rehefa nanontany an'i Paoly ty mpiandro ty hoe inona no tsy maintsy ataoko mba ho vojena. Na ianareo na iza dia ho nilaza taminy
ny zavatra tsy tokony ataona. Tokony hiala amin'ny fisotroana ianao, tokony hiala amin'ny filokanao, tokony hiala amin'izao ianao, tokony hiala amin'ity. Tsy nilazan'izany tamin'ny mihitsy Paoly, nambarany azy fotsiny zavatra tokony ataona. Minoa Jesosy Kristy dia vonjeny ianao. Eny, izay mandreny teny kamino izay naniraka no manana fiainana manak'izay, io ilay Orimas Tomima mamiratra. Masida Jaona 10:4. Zany tompo izay manasitrana ny aretinao rehetra. Jakoba 10:40. Antsolo olona anositra dilo ilo, anao ny vavaka ny finoana dia hamonjy ilay marary. Ilay Orima mamiratra zany, hitanareo, io ny ten'Andriamanitra mandrakizay. Tsahoaka firy ireo izay tsy mino ny fisian'Andriamanitra mipoitra eo, ny tsy mahatoky, ny be ady hevitra, ny pilaprofo, anoana ny teniny Andriamanitra. Nampananteny izy fanao zany. Ary tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa zay efa retsika, fandrao indosina hiala amin'isika. Fa raha mafy ny teny zay nampilazaina ny anjely ireo mpaminany, zany ve ny tamin'izany? Afaka andany herinandro eo amin'io sika. Mafy ve rehefa niteny Mosesy? Azo antoka fa mafy. Ahoana ny amin'ny Eli raha teny atapitendrombohitra izy? Ontompo tamin'ny miakara eny ry Eli, fa hijanona eo anilanao ah, tianana fiombonana. Tian'Andriamanitra ny manana fiombonana amin'ny olony. Fa isika ny tsy te hijanona ampimaharitra ela mba hanana ny fiombonana amintsika. Sahirana mivezivezy etsy ro loatra tsy misy farany sika. Mijanona eo ry Eli. Nila fiombonana 3 taona sy enimbolana izy. Tsy vitatsika ny anome azy 3 minitra, tena sarotra. Fiombonana tsy tapaka 3 taona sy enimbolana. Tiako zany. Oizy aza manany amin'izay ho sakafo efa nataontsika vono zany. Ny goaika no amelona anao. Ary andeha tsara ny rehetra. Te anana fiombonana kely fotsiny ah. Io mpaminany zokilo io Eli dia nipetraka teo tapitendrombohitra, raha mbola nanana fiombonana tamin'Andriamanitra. Olay mpife ataoko fa hiakatra eny aho ka hisambotrasy. Eny, aza manandrana mihitsy ny anapaka ny fiombonana io. Dia niakatra teo ilay mpife, niaraka tamin'ilay tafony lehibe nisy 50 lahy. Arozy tonga aho akanao ry Eli. Dia niary ny Eli, tandremo fa mpaminany tompo io. Oizy, raha mpanompon'ny tompo ah, aoka izy afo ivoaka avy any an-danitra ka andevona anareo, ary nilatsaka ny afo. Olay kapiteny, mba fantatrareo alay mpanjaka raha ny marina no laza hoe mety nisy kodroka ny poka teo, nisy elatra fotsiny sendra nandalo ka namely azy ireo. Andefa 50 hafa, miary ny Eli, lay nakreta amin'ireo anjely. Tena mafy ny teniny. Voaterina malimarina zay rehetra natao tsy mety izy. Ozy, raha mpanompon'ny tompo aho, aoka isy afo. Dia mainy 50 fandroany. Eny azy, nahazo valiny rehetra. Fa raha mafy ny teny zay nampilazaina ny anjely, ka samy voavaly marina avokoa ny fahadisoana rehetra mba mifahotana. Eny, zava-dehibe ny eto ny andiny manaraka. Ataotsika ahoana ny fandositra? Ataotsika ahoana ny fandositra? Raha nitondra fandravana ny feo any Eli noho izy anjeliny tompo, ahoana na fahatsika andositra raha ny feo any Kristy no miteny? Na koa ahoana na fahatsika tsy azo rehefa mivavaka raha toka feo any Kristy io? Raha nanendry ny fiangonana hivavaka ho any marary Kristy ka manao arak'izay voalaza ny fiangonana, dia izay nasainy nataon'izy ireo, dia ahoana ny mety tsy ahomby azan'io? Tsy maintsy mahomby zany. Ianareo ny mety tsy mahomby, fa io tsy maintsy mahomby. Raha mbola azoninareo io, dia izy no hitondra anareo hatramin'ny farany. Raha tsy mahomby ianareo, dia tsy mahomby noho ny ataonareo ihany, noho ianareo niala tamin'ny teny. Fa raha mbola mitoetra amin'ny teny ianareo, dia tsy maintsy mahomby zany. Satria raha ny tenin'ireo mpaminany no nahavita an'izao sy zao, impiry lavitra noho zany ny tenin'ny Kristy. Ataotsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika? Dia ilay nampilazaina ny tompo tamintsika tamin'ny voalohany, ary no amafiny zay nandre tamintsika kosa. Eritrereto zany, nampilazaina ny tompo
toy inona no afahantsika miverina no arina ka afaka ijanony eto adiny ray mihitsy. Fony tonga Jesosy, izy tsy miova omaly sanio ary manak'izay. Etsaroa fa voalazan'i Jesosy tena zany teo amin'ny fiandohany io voalohany, avy eo no mafindreo zay nandre azy. Koa enoy ary izy, fony tonga teto tany izy dia tsy niambo mpanasitrana. Hoy izy, tsy zany no manao ny asa, ny raiko zay mitoetra ato amiko. Izy no manao ny asa. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy zay hitany ataony ray. Jaona 5:10. Jereo rehefa tonga teo aminy Filipo, Natanael. Taoriny fivoahan'ny Filipo fo de lasa nakany Natanael izy. Hoy izy, avy zany lay fahitanay, Jesosy avy any Nazareta, zanaky Josefa. Ary hoy izy, momba misy zava-tsova avy any Nazareta. Hoy izy, avy za. Zany fomba mety haresy lahatra porofo zany. Avy ary zao. Oh, io ny tsara indrindra tamin'izay fareko. Avy ary ianao mihitsy no ahita azy. Aza mijanona ty ivelany ka mitsikera avilavitra fa fantaro ny zavatra rehetra ary zomafy zay tsara. Avy za. Teny an-dalana izy reo de niresaka. Rehefa nanatona teo amin'ny fanatrehana Tompo Jesosy izy de nataony hoe indro ny teny Israelita tsy misy fitaka. Saiky nanapakaina azy tanteraka zany. Nitodika teo izy de nanao hoe raby eo, ovina no efa nafantaranao aho. Tsy mbola nahita ianao, ahoana nafantaranao aho. O Filipo, fony mbola tsy niantso izy. Hoy izy, talohan'ny niantsony Filipo anao omaly raha teo ambany aviavy anao de efa hitako. Amen. Hoy izy, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Nisy vehivavy tonga teo amin'ny fanatrehany ary hoy izy, andeha ary atsoy vadinao. Hoy izy, tsy manambady ah. Hoy izy, marina zany, efa nanambady 5 ianao, sady tsy vadinao le toeranao ankehitriny. Marina zany voalazanao zany. Eritrereto zany. Hoy izy, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ary fantatray fa rehefa tonga ny Mesi de ambarany aminay zavatra rehetra. Ary hoy izy, za zay miresaka aminao no izy. De niazakazaka izy ary niteny tampony natao tanàna hoe andeha izaza roa lehilahy zarony zay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, zao angano Mesi. Ny tompo no niteny an'io. Inona no nitranga? O Jesosy talohany ialany, miasa ataoko no ataonareo koa. Zany ve? Miasa ataoko no ataonareo koa, lehibe no zany aza satria za makany amin'ny ray. Oh, to mahita azy ireo ah, raha nandeha teny rehetra teny izy ireo. Marka 4. Nandeha teny rehetra teny, nitory, ny tompo niara-niasa tamin'izy ireo, nanamarina ny teny. Ary eto Paul de nanome ny toy zany ihany. Laza izy fa Jesosy no nanomboka nitory ny filazantsara. Ary no mafisin'ireo izay nandre azy zany. Io lay vato fanorenana. Oh, isaorana neny anaran'ny tompo. Io lay vato fanorenana. Ary eritrereto fa 2000 taona zay no lasa. Mipoitra teo reo tsy mino fisin'Andriamanitra, reo tsy mahatoky, reo mila profo, reo be ady-hevitra. Fa am'izao andrizao io Jesosy io ihany no manamarina ny teniny toy zany ihany. Am'ireo zay nandre azy. Eno izy, tsy midika zany hoe mihaino toroteny fotsiny, midika zany hoe mihaino azy. Ie, ahoana no andosiratsika? Aiza ny fandosiratsika? Oh, hoy ianareo isaro an'Andriamanitra ao fiangonana metodista, presbyteriana, pentekotista. Tsy misy zavatra ifandraisany amin'izany mihitsy io. De makeo amin'ny andaniny ray ianareo ary tianao an'izao milalao fanahy maloto na karazana telepati na hoe karazana demia nanto zany. Enatra ho anareo. Raha mafy ny teny rehetra nampitondraina ny anjely. O Jesosy tsy ny vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao. Fa ianareo no ahita satria hoeo aminareo aho sady hoao anatinareo mandra-pahatonga ny farandro. Ary rehefa mahita azy midiny sika manohy manamarina ny teniny hatrany, dia ahoana no ahafahantsika mandositra raha mifikitra tsy miala amin'ny fiangonana iray.
na rafi-pivavahana iray na anaram-piangonana na zay karazana fandiniana kely ny volavolaitsika. Tsaratsara ho anareo ny afoteny fa samy voavaly marina avokoa ny fahotana. Tamin'ny andron'ireo anjely impiry lavitra rehefa miteny avy any an-danitra ny zanak'Andriamanitra ka maneho ny teniny. Ataontsika hoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika. La Andriamanitra koa andiny faefatra, Andriamanitra koa no niara nanambara taminy. Jereo ny eo, ny tompo no nanambara. Tena mahafaly azy zany. Ny tompo no nanambara. Jereo, rehefa teo amin'ny avoany Eli ka nanao hoe raha lehilahin'Andriamanitra aoka isy hafa milatsaka avy any an-danitra andevona anareo. Andriamanitra no nanambara fa lehilahin'Andriamanitra izy. Nanambara toy zany hatrany Andriamanitra. Ny fiainanareo de anambara. Tsy fantatro izay vavolombelona sehonareo fa ny fiainanareo de miteny mafy be ka tsy ry akory ny feonareo fa ny fiainanareo andavanandro no anondro ny maizy anareo. Andriamanitra no manambara. Ny fania masina de tompo-kase ary ny tompo-kase de mahazo ny lafiny roa amin'ilay taratasy. Mijery anareo izy ireo rehefa eto ary mijery anareo izy ireo rehefa miala lavitra eto. Tsy ato am-piangonana ihany fa any amin'ny asa andavanandro. Vo isy tompo-kase eo amin'ny lafiny roa ianareo ao anatiny sety ivelany amin'ilay fifaliana nananareo ary amin'ilay fiainana ivelomanareo. Vo isy tompo-kase ianareo anatiny sy ivelany ka fantatrareo fa voavonjy ianareo sady fantatra zao to zao fa voavonjy ianareo no lay fiainana ivelomanareo satria Andriamanitra no manambara. Isarana ny eny anarany masina. Mahazo aina tsara. Dinio zany ry rahalahy etony. Niondriko ny ain'ny feoko ary ny vahiny tsy arahiny. Tena eo amin'ny felatanany ny anarantsika, eo anatrehany andro amanalina zany, eo anatrehany hatrany ny teniny ny fampanantenany. Tsy hainy adinono zany ary tia anareo izy. Eny izy no anambarany azy. Tsy manoka-bavy ianareo ka ilaza teny ray fa fantatro zao tolo zao fa nisy zavatra nitranga taminareo. Niara nanambara taminy tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fania masina ny zarazarainy araka ny sitrapony. Andesika akasoratra masina iray fotsiny eto alohan'ny amaranana. Ny tamin'ny andro Pentekosta fonona ny ray fania masina izy ireo. Efatrandro teo taoriany zany. Nandalo teo amin'ny vavadina tsy hoe tsara endriko Petera izy Jaona. Hoy ireo mijery anay tamin'ny lahy ray ary hoy izy tsy manana vola fotsy na volamena fa izay ananako no meko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. De nitraky raha lehilahy ary tsy nametra-panontaniana ny amin'io fa niarina fotsiny izy ary lasa nandeha. Olona tsy mahay izy ireo sady tsy nampianarina. Nefa hoy ny Baiboly nitandrina tsara ny olona ny amin'izay nataony taminy satria fantany tsara fa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo. Ry rahalahy, rehefa fantatry zao tontolo zao fa niaraka tamin'i Jesosy ianareo, raha afaka hivelona amin'ny fiainana tsy misy fahalotona eto amin'ity zao tontolo zao ty, seho amin'izao aiziny zao, de afantatry zao tontolo zao sady hitany fa niaraka tamin'i Jesosy ianareo. Raha ny vehivavy masika mpiteny ratsy sady mpivaro teny eny an-dalambe no afaka ho tonga raha matomendrika voasasany rano zanak'ondry, de manambara Andriamanitra eo fa velona izy. Raisiny mamilava iray izay tena tsy misy ilana azy ka alitsakitsaka ny vadiny eny, izay ampijanony ny zanany ka haka ny sakafo tokony ho eo amin'ny latabatra ary olaniny any amin'ny mpivaro teny. Avelao izy hiaraka amin'ny Jesosy indray mandeha. Ho hitanareo ny fiverenany tolon'ilay leziona zay nodiny sainy sady nitafy teo amin'ireo zanany kely sy ny vadiny ary ireo avany. Azo antoka
nisy fotoana 7 taona lasa teo zay rehefa niona ny fivavahana maro maneran-tany dia nitsangana ny olona maro samihafa mba hiteny ary ny slamo resaka momba ny fivavahana slamo, reo jensa ny resaka ny amy jens, ny bodista ny amy boda. Ary lay mpampianatra kely adiniko ny anarana fiantsona azy am'izao fotoana zao, fantatro ny anarany saingy adiniko zany. Ny tenin'ny solotenan'ny kristianisma izy ary nambarany ny tantaran'ny Lady Makabe tao Oklahoma eto Amerika. Tena tsy hainy fampirarahina sady tsy nisy nilana azy raha vehivavy, ka na de efa mono azy aza ny olona de tsy tian'izy ireo akory ny ametraka ny tanany teo aminy fa matsiravina sy ratsy fitondratena loatra. Zao no antony samboran'izy ireo azy fifoana sigara, mandeha ka lesy soavaly mafy loatra ka tsy nanaraka ny lalàna nisy tao Oklahoma. Rehefa nandeha nanivatsivany arabe izy de ny soavaly 4 nitarika azy, ratsy fitondratena sy maloto loatra izy, ka na de ny fiarahamonina aza tsy nakeo am'izay faritra nisy azy. Ratsy loatra, ka rehefa mono azy aza lay natao anatanteraka zany de tsy nekeny ny anatonana azy, na rarany teo amin'ny fotsiny tara nasiana volomborona aminono azy. Ary rehefa nomeny ty mpitoroteny kely ty ny tantarany arak'izany fombo zany, ka natonga ny olona nipetraka teo tsy nahetsika tamin'ny sezany niaino an'izay mety ho toy. Rehefa voatantarany ary zany tena matsiravina maloto, tsy misy ilana azy, ka natonga ny mpitary filaminana mihitsy aza tsy nety ny sanany aminy, fa tsy nisy nilana azy loatra izy io. Na ny devolo tany amin'ny elo aza de to efa andany olona to azy raha ny fomba ny tantarany an'io. Hoy izy aveo, ry tompokilahy avy am'ire fivavahana maneran-tany, manana zavatra ve ny fivavahanareo zay nadio ny tanany Lady Makabe? Tsy nisy nahetsika ny rehetra, de ny tean-tanana izy sady nitsambikina avo. Hoy izy, voninahitra ao an'Andriamanitra, ny rano Jesosy Kristy de tsy anadio ny tanany ihany fa anadio ny fony ary anao azy ho ampakariny. Ambarako anareo fa soavana mahagaga mamy tokoa re le feo zay namonjy olon-dratsy toa. Very ahafahiny fahita ankehitriny, jaba teo fa mahiratra zao. Fahasoavana zay nampianatra ny fokatahotra, fahasoavana ny nanaisitra ny tahotra, sarobidy tokoa ny sehoany io fahasoavana io tamin'ny ora ninoko voalohany. Azo antoka, ataotsika hoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao sika. Raha tsy mitandrina ny inany ianareo de ho fato, raha tsy mitandrina ny vily eo amin'ny kion-dalana de hidona, tsy mitandrina ny aneriny ombivavy de ho azo ny fahamainana io, raha tsy mitandrina ny amin'ny nifinareo ianareo de ho voateriny anala azy rehetra. Azo antoka, alohanareo ny tsy fitandremanareo. Ry Branham Tabernacle, ianareo mivahiny eto avy alao ilaza zavatra aminareo ankehitriny. Raha tsy mitandrina ny anambara ny voninahitr'Andriamanitra ianareo, tsy mitandrina ny anome fankalazana sy voninahitra n'Andriamanitra, de hita ny tenanareo angatsika ho ara-pomba ho azo ny fiemorana indray androany. Omeo fiderana Andriamanitra, ataotsika hoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika. Efa tary zao, voatsikaro teo fa niditra vetsaoriny Rahalahy Thomas ho faranatsika ary ho tohizatsika rariva raha sitrapony tompo. Andesika hivavaka fotoana fohy. Ry ranay any an-danitro, ho anao anie ny fankasitrahana, ny dera, ny aja, ny voninahitra, ny fahendrena, ny hery, ny fahefana mandrakizay. Ho an'io zanak'ondry io izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ny fanapahana sy ny fanjakana ary ny zavatra rehetra de natolotra ho eo an-tanany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ho fanamarinana anay, de nika tamin'izao tontolo zao hoe, eto tanako ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana am'izao tontolo zao ary mitoriny filazantsara. Ry zanak'ondry malala maty, lay rano sarobidy, tsy ho very mihitsy ny heriny, mandra-panavotana ny fiangonan'Andriamanitra rehetra ho voavonjy ka tsy hanota intsony. Ampio zahay amin'ny maha-mpitoroteny mba hahita fa be loatra ny zavatra takinay, ny am'izay tsy maintsy ananana fiangonana, ny tsy maintsy ananana izao, ny tsy maintsy ananana an'io rehetra io. Ny vehivavy eo aminay alohan'ny ankanisana ty am-piangonana na de milaza tena kristianina azy, tsy maintsy manao karazana akanjo miavaka na tsy maintsy miakanjo tena lafo be.
Ary ny mpitoroteny mila mahazo vola be toy zao vao tonga ka mila ny rehetra io voalamina arak'izao zao Kristy ô. Raha mamaky eto aho hoe nirenireny toy inona izy ireo, nitafoditrodry sy otrosy, nivelona tao amin'ny lavaky ny tany tao amin'ny zoy, nirenireny teny izy ireo teo ambanin'ny fanenjena matsiravina nefa dia nahazo finoana, teo ambanin'ny fanompondreo anjely ataonay ahoana ny fandositra. Raha nomeny Tompo Jesosy trano tsara sy fiara ary fitafiana sakafo zahay, nefa dia monomono zahay, petrapetra kely zahay kamo, tsy miezaka mihitsy nivoakena ka hanao zavatra mahakasika an'io, ataonay ahoana ny fandositran'Andriamanitra io. Mivavaka aho, ny ametrahanao fandresen-dahatra mirehatra toy ny fahiny ao amin'ny fody sy raray amin'ity marain'ity Tompo. Mba ahafahan'ny olona ndray hery anaovana an'izany. Aoko zay hiasa raha mbola mamiratra ny andro, satria milentika faingana ny masoandro ary efa ho lasa ny civilisation ka tsy hisy andro intsony ho voatelina ao mandrakizay zany. Andriamanitra omeo anay ny aleto miaraka amin'ny fomba fijery vaovao amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina mba hahaizanay ny fomba hanatonana ny mpanota ary hitondrana azy eo amin'ny Kristy. Eno ny vavaka ny mpanomponao Tompo. Manontany aho raha misy aminareo eto ka tsy mahafantatra ny Kristy ho mpamonjy azy. Ho sitrany ve ny anangana ny tanany ka anao hoe tsarovy aho Rahalahy Branham. Sitrakareo fotsiny ve ny anangana ny tananareo ilazana hoe tsarovy aho tiako ny ho kristianina, tsy tiako tsy tandrina intsony aho. Andriamanitra hitahanao etsy aoriana etsy Ramse. Misy olo-kafa ve anao hoe te hanangana ny tanako aho Rahalahy Branham maro tiako ny anaiky ny Kristy toy ny mpamonjy aho fa tsy nitandrina aho tamin'ny fotoana rehetra. Makany am-piangonana azo antoka, kambana am-fiangonana.